Ny tsara indrindra no atolotry ny ekipany gazety soa amin'ny rampitso iompana betsaka amin'ny fankalazana ny fetin'ny mpifankatia izay laharana ivoaka ao amin'ny rampitso izay. Dimy taona izao no niarako taminao, niarady fankatia fampitantana tsy ny fandao. Didinakanjo miavaka sy misongadina indray no hitanao ato anatin'ny pejy faharoa ny katalôgy 420 sy 300 amin'ity gazety soa ity. Ny zavatra tena misongadina indrindra moa ato anatin'ity gazety iray ity dia ny fankalazana ny fetin'ny mpifankatia na ny Saint-Valentin, ka iompana indrindra amin'izany ireo lohateny maro ato anatin'ny gazety soa. Ankoatrizay kosa nefa dia tsy adino ireo lohahevitra maro samihafa izay mahazatra anao ato anatin'ny soa. Ohatra ny lahatsoratra natokana ho an'ny ankizy alika 10. Ao ihany koa ireo efipetsiny mamasoa ahazoana santimetatra vitsivitsy eo amin'ny resaka alavana. Mbola eo misehitry ny fahasalamana izay ihany mba homeo tasy kafe kely. Vaovao mahaliana avy any ivelany ihany izy ity, kanefa misy ifandraisany amin'ny fetin'ny mpifankatia sy ny fahasalamana ihany koa. Amin'ny teny frantsay kosa no ahitanao ny hoe et si on essayait les aphrodisiaques naturels. Mbola vaovao mahaliana avy any ampitany ihany no hotateriny soa ao amin'ny pejy faha-4 toy ny hoe ny papa François hono no lehilahy miaingo indrindra maneran-tany. Sombitsomby-dahatsoratra ihany ireo fa mbola hitanao anatin'ny gazety ny andindininy izany rehetra izany. Koa satria amin'ny zoma izao no ankalazana ny fetin'ny mpifankatia, eto sahady ny ekipan'ny gazety soa iray manontolo dia efa mirary ny mpifankatia sy ny mpivady rehetra manerana ny nosy hanao fetin'ny mpifankatia sambatra. Bon Saint-Valentin à tous. Faranatsika treto ny fampalalam-voadoko lasitoko vavy dia fisaorana feno atolotra ho anao ho amin'ny rapitso amin'ny 7 ariva indray manome fotoana anao ny tenako anatin'ny fampalalam-baovao amin'ny ity malagasy eto amin'ny fahita lavitra ma TV mandram-pionary tompoko.